Raha araka ny fanambarana izay nambarany solombavambahoaka Rola Ratsiraka tao anatin'ny pejiny moa dia voadidina mpitandro ny filaminana indray ny tranon'ny Rola Ratsiraka efa hatramin'ny 7 ora sy sasany maraina teo ary amin'izao fotoana izao efa misy miala tsikelikely izy ireo hoy izy hatrany. Mety ho noho ny famoahana voka-pifidianana ben'ny tanàna Androany no antony io hoy ny fanambarana izay nataony. Ny asa Anjolahy nefa mampiaiky ny maro ao Toamasina nefa izy dia ambenana mafy dia mafy. Tompoko vavy sy tompoko lahy milohany hiresantsika ny mikasika an'izay sy ny hafa izay tokony ho lazaina moa dia abonné vetivety alohan'ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo azadino ihany koa ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany milohany hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Resaka tranga hafakely izay niseho tany Etazonia moa no hanombohantsika filazana ny zava-misy ato anatin'ity video ity. La antitra iray 20 taona no fofombadiny Tiffany ilay influenceuse 20 taona. Olona malaza eto amin'ny tambanjotra sosialy moa i Tiffany tamin'ny fotoana nitadiavany olona efa mahazo taona hanaovana horonan-tsary atao amin'ny TikTok tany amin'ny reny trano fitoeran'ny olona efa misotro ronono ireny no nahatany ity tovovavy ity aniola antitra io. Efa nambarany fa mahasarika azo kokoa ny olona efa nahazo taona na efa dadabe aza. Nanapa-kevitra ny hiroso amin'ny fifamofona izy roa ireto 5 volana ny rahana saingy tsy natao tany amin'ny fianakavinan ilay rangahy ny raharaha noho izy ireo izay miampanga an'i Tiffany ho manararoatra an'ity lehilahy efa nahazo taona ity fotsiny no antony tsy nanaovana izany tany amin'ny fianakavinan ilay rangahy. Isan ireo mandova an'io fofombadin'io sahady i Tiffany raha ny nambarany betsaka amin'ireo mpikirakira internet no nanakihana mafy fa vola fotsiny no iarahan'i Tiffany amin'ity lehilahy iray efa 20 taona ity. Anisan'ny tranga hafakely izay nisongadina tany Etazonia moa ity zavatra ity koa dia zareko aminareo ampitiavana sy ankafaliana ny mikasika ilay lehilahy antitra iray 20 taona no fofombadiny Tiffany ilay influenceuse 20 taona. Ny manaraka ihany koa izay asiantsika resaka moa dia ity vaovao izay nangon'ny faralahy Mahatsepa ity. Izy ity moa dia resaka razana voanalevina ny omaly no nisy naka ny masony. Resaka vakifasana tao amin'ny distrikany Benenitra, razana voanalevina omaly no nisy naka ny masony. Razana ankizy kely tokony ho eo amin'ny 9 taona io nalevina omaly io nefa nisy namaky ny fasana ka nisy naka ireo masony. Fianakaviana hisafy fasana maraina be no nahita fa efa nivoaka teo ambaravarana ny vata nisy ny razana ary efa tsy nisy masony intsony. Hatreto moa dia mbola manaradia ny fokon'olona sy ny zandary ary ny dinabe ka andrasana ny tohiny ity raharaha ity. Hiresaka ny mikasika ny hatsaran-tarehy indray isika, mandalo ny hatsaran-tarehy. Mpilalao horonan-tsary mpandihy mpanentana ny fandaharana tamin'ny fahitalavitra latino amerikanina moa i Lil May izay teraka tamin'ny taona 2017 tao Meksika. Manana firazanana sinoa izy ary raha ny tena marimarina kokoa moa dia eo fandaharana tamin'ny fahitalavitra io no tena nampalaza azy. Ny sarabady indray mandeha izy ary mativady indroa moa i Lil May. Nandeha koa ny resaka fa niaraka tamin'ny filoha Mexicain teo aloha José Lopez Portillo moa ny tenany ary niteraka resabe ihany koa ny nafantarana fa bevoka ny Marcos D1 ilay tovolahy 20 taona izy teo amin'ny 29 taonany. Nilaza nefa i Marcos fa tsy nisy fiarahana matitra akory teo amin'ny izy ireo. Taty aoriana nisy olona nampanantena izy fa afaka mahatanora ny endriny saingy indrisy zavatra nanimba no natsindrona taminy ary toy izao hitantsika amin'ny sary izao no niafarany ka izay no antony itenenana hoe mandalo tokoa ny hatsaran-tarehy. Hiresaka ny mikasika ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny firenena mikambana isika tao amin'ny lapany mahazo arivo fa
20 Janoary 2024 tonga nitsidika tampomba fanajana ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement Antsain Christian tao amin'ny lapany mahazo arivo mo i Andriamatoa Abdou izay mpisolo toerana vonjimaika ny solon-tena mahagitra ny firenena mikambana miasa simonina eto Madagasikara. Nifantoka tamin'ny fifandraisan'ny Madagasikara sy ny firenena mikambana ny dinika ka tamin'izany no nijerena izay ho asa laharam-pahamehana mila fifandrombonana ao anatin'ny fiarahamiasa misy eo amin'ny roa tonta. Samy afapo ny andaniny sy ny ankilany teo amin'ny fiarahamisalahy ary voalaza nandritra ny ity fionana ity ny hanatevenana ny fiarahamiasa hatrany indrindra rehefa tonga ny solon-tena mahagitra tompo-toerana izay andray ny asany atsoatsy. Hiresaka mikasika an'ity ramatoa mahatalanjona ity isika, ramatoa rehefa miteny dia voromanga ity. Hoy ny hafatra izay nambarany tao anatin'ny kaontiny ireo mpiara-miasa amiko tao amin'ny vondron'orinasa Free Communication na ihany koa ny fampiarahaba noho ny taona vaovao mbola omaly ihany dia nanolotra fanomezana mamikely izy ireo. Hoy izy noho zany dia mankasitraka feno azy ireo misaotra amin'ny zavatra rehetra ary Free FM, Free TV, Free News ary Free Event mandrakizay hoy izy hatrany. Rehefa avy nilaza ihany koa mikasika an'iny ramatoa mahatalanjona sy ramatoa rehefa miteny dia voromanga iny isika ndeha ary sika hilaza kely ity sary izay tena nanaitra maro tao amin'ny tambanjotra ity. Raha vantany vao nivoaka Facebook mo ity sary ity dia be dia be ireo olona taitra ary be dia be ihany koa ireo olona tena faly nahita an'ity sary ity. Izy ity mo dia resaka ny hoe tsy mitsahatra ny miasa ho an'ny firenena sy ny vahoaka aho hoy ny filoha Andry Rajoelina. Nohon zany dia tonga ny rahaba ny filoha Andry Rajoelina ny FFKM izay nirarisoa sady nivavaka ho azy. Ny FFKM izay mankalaza fa 5 taona nijoroany amin'ity 2024 ity. Anisan'ny tena nataitra olona tamin'ity sary ity mo dia nahita an'ilay pastera ny teny hoe aza manao krismasy ny Heroda nefa tonga ny rahaba ny filoham-pirenena. Taitra ny olona no sady talanjona ary be dia be ihany koa no falifaly raha vantany nahita ity sary ity. Ny hamararantsika tanteraka ity video ity dia iresaka kely mikasika any Roland Ratsiraka isika any Toamasina voadidina mpitandro ny filaminana indray ny tranon'ny Roland Ratsiraka efa hatramin'ny 7 ora sasany maraina teo ary hatramin'ny antoandro teo. Fa ny ora vitsivitsy lasa kosa dia efa nilaza i Roland Ratsiraka ny hoe efa nisy niala ny sasany hoy izy. Ny vaovao Kolo TV mo dia nilaza ny fanehoan-keviny ny hoe mety ho nohon'ny ny famoahana ny voka-pifitenana ben'ny tanàna Androany no antony izao nefa ny asan'Jolahy mampihaiky ny maro ao Toamasina. Ny ora vitsivitsy lasa teo mo dia nazava sy nahitsy ny hafatra izay nambaran'ny Roland Ratsiraka dia ny hoe rehefa mandeha am-piangonana ianareo mivavaka dia Andriamanitra ivavahanareo, Andriamanitra no mpanjaka nareo, fa rehefa mivoaka ny fiangonana ianareo dia devoly no ivavahanareo ary devoly no mpanjaka nareo hoy hafatra izay nambaran'ny Roland Ratsiraka. Nohon zany dia tsy ekeko hoy izy hatrany raha nanambara izany fanehoan-kevitra izany ny ora vitsivitsy lasa izay. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana izahay ny hanarahanareo ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy tsy mijanona tsy anky hiato. Zay fa hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.